Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falinana antsika ary avaka tratra alakamisy fa 7 volana Desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny epistily nosoratan'i Jakoba toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izaova ny avy dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianao nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holanianareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka, mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahafaran'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manery-teny. Ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Manatona n'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Horisy mitomany ary mindradradra, aoka hody fitomanina ny fimehezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetreteny eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jakoba rahalahin'i Jesosy no manoratra ity epistily eto ampelantanantsika ity ry havako. Jakoba eto amin'ny tapany voalohany dia manazava ny tsy fahombiazan'ny vavaka izay ataon'ny mpino. Mazava moa fa tsy eny ivelan'ny fiangonana akory Jakoba no manoratra fa ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny mpino. Mpino nanoratan'i Jakoba ity teny ity taratasy ity, saingy mpino tsy mba nahazo valim-bavaka. Dia miteny Jakoba manao hoe tsy mivaly angely vavakinareo satria diso fangataka ianareo. Diso fangataka, rehefa diso fangataka dia tsy mahazo valim-bavaka. Ilay valim-bavaka andrasan'ny olona amin'ny olona dia ilay zavatra iriny, izay zavatra izay ilainy. Hoy Jakoba manao hoe diso fangataka ianareo satria zavatra angatahinareo dia zavatra izay ilainareo amin'ny filanareo. Tsy hoe ilainareo amin'ny fiainanareo andavanandro fa ilainareo amin'ny filanareo. Dia miakatra any ambonimbony kokoa izy manao hoe io filana izay tadiavinareo nefa tsy tena filana amin'ny maha olombelona fa filana teraky ny fifaninanana ao anatin'ny fiarahamonina. Izany hoe misy fifandirana izany tao amin'ilay fiarahamonina, tao amin'ilay communauté izay nanoratan'i Jakoba ity taratasy ity. Mifaninana ny olona, mifaninana samy te hanana, samy te atao hoe mahavita, mifaninana samy te atao hoe manan-karena, mifaninana samy te atao hoe tsara, ary dia lasa misy fifandirana. Ary rehefa ilay fifaninanana no mibaiko tao anatin'ilay fiarahamonina dia mangata-javatra ny olona satria tsy te hitovy amin'ny namany. Hoe izaho Jesosy mba homeo an'izao fa tsy tiako no ambanin'ireo olona irery. Izaho Jesosy ataovy an'izao fa tsy tiako ny ataon'ireo olona irery. Izany hoe ilay fangatahana izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba dia tsy fangatahana ho amin'izay ahasoa ny tena loatra, fa fangatahana ateraky ny fifandirana. Fangatahana satria tsy teo ambany noho ny hafa. Fangatahana satria teo ambony kokoa noho ny hafa. Fangatahana ateraky ny fitiavan-tena. Dia tsy mivaly ilay izy. I Jakoba tsy mivaly izany satria manao an'Andriamanitra ho fitaovana. Ny vavaka izay ataon'ny mpino izay anoratan'i Jakoba eto izao, vavaka maniraka an'Andriamanitra fa tsy vavaka mahatoky an'Andriamanitra. Mahasamihafa ny fivavahana kristianina amin'ny fivavahana sampy. Ny sampy dia
tompon'ny olona satria manompo azy. Ny sampy ange raha ny tena marina de zao tsy hoe tompon'ny olona fa manompo ny olona satria ny manompo sampy de zao takalo fotsiny zao io satria efa manompo sampy de zao takalo zavatra misy zavatra tolotro ny sampy de misy zavatra tolotro ny sampy zavatra zay le izy hoe zao ianao mifady kisoa ianao mifady an'zao ianao anaterana an'zao de zao nataonao dia le sampy kosa mame an'ity zany hoe lay sampy zany dia atao fangatahan-karena ohatra hoe mandeha makany amin'ny sampy ny olona satria tsy mahalafo entana fa manokatra tsena mandeha makany amin'ny sampy ny olona satria matahotra de hoe misy mpisopatra de makany amin'ny sampy izy zany hoe misy zavatra andrasany am'le sampy dia le sampy kosa manao hoe zao ny ataonareo zao ny ataonareo zao ny ataonareo tena resaka takalo tsotra fotsiny zao. Andriamanitra tsy zay. Andriamanitra tsy hoe fanakalo amin'Andriamanitra isika. Itsika tsy maniraka n'Andriamanitra tahaka ny sampy irahina hoe zao atao de ataonao ty de ataon'lay sampy raha manan-kery moa lay sampy. Dia eto Jakoba miteny Andriamanitra nge tsy piasa kely nareo sanatria tsy irakiraka reo nge Andriamanitra ka miteny hoe omeo an'ity Andriamanitra ataovy an'izao Andriamanitra poteo re olo ry Andriamanitra raha vao ny fiainan'ire olo ry Andriamanitra sanatrian'izany ataovy ambany noho izary olo ry Andriamanitra ataovy be voninahitra Andriamanitra mba tsy teo ambany noho ry olo ry zany rehetrany dia vavaka zay hita tao am'le communauté zay nanoratany Jakoba vavaka teraky ny filana ho Jakoba vavaka teraky ny fitiavatena mba mivavaka ihany anareo saingy ny vavaka zay tonononareo de vavaka zay ateraky ny filanareo satria mila ianareo mifamony ianareo mifakahaly ianareo de zao mitady vonjany amin'Andriamanitra nareo mba hahafahanareo manohitra zany fifaninanana zany laivako raha mijeritsika ny fiainantsika vanim-potoana ankehitriny de zao fifaninanana ampiarabelona fifaninanana zay miteraka ady sy korotana. Ny mpandinika ny fiarahamonina malagasy tranainy nentim-paharazana dia maneho fa tsy de tena olona no volavolaina tamin'ny fifaninanana loatra ny toe-tsaina nentim-paharazana malagasy. Marina fa amin'ny kilalao isan-karazany de misy ny fifaninanana hoe fandraro-bola fampitaha lalao isan-karazany amin'ny lalao de misy zay fifaninanana zay fa tsy de tahaka zay fifaninanana ahitantsika azy amin'ny andro ankehitriny. Ny teny malagasy de ahitanao an'ilay hoe mpiady adin'omba lahy mpianakavy ny maresy tsy obiana ny resy tsy akoraina na de maresy zany de zao tsy obiana ianao maresy ianao de tsy mahazo toeky ianao tsisy mioby anao ny olona ary resy koa ianao tsisy manakora anao koa ny olona tsy fanao ny malagasy mihitsy zany hoe manenjy dresy hoe efa resy dia mbola enjehina ihany efa resy de mbola akoraina ihany tsy toe-tsaina malagasy mihitsy zany manresy koa dia tsy obiana be tahaky reny inony asana noho izany toe-tsaina zany mahatonga atsika tsy de tena hoe tia fahombiazana loatra ve sa ahoana asa ny mpandinika eny marina fa nisy ihany ny fifaninanana tao anatin'ny toe-tsaina malagasy ho tsika teo tamin'ny fanabeazana fa tsy de tena nataon'ny malagasy ho zava-dehibe ny fifampifanoherana ary tsy mpifaninana mihitsy ny malagasy ny antony de zava-dehibe tamin'ny malagasy ny atao hoe fihavanana zava-dehibe aminy ny fihavanana ka tsy de tena nataony ho zavatra zay zavatra mifanohitra amin'ny fihavanana io de najanona raha ohatra nge ka nisy ataontsika hoe karazan-drazana fifanoherana atao anatin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny hoe resaka fiaviana zareo avarenanina rehetra ohatra zao tena tsy tao anatin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy reny voakazava tsy rasista mihitsy raha tena jerevanao ny malagasy fa ny fanjanahantany no nitondra an'izany fampifandonana izany tao anatin'ny fiarahamonina malagasy ary na de olona efa-jato taona telonjato taona reo olona reo niara-nonina to tsy mpifaninana zany reo fa rehefa tonga kosa ny fanjanahantany de zao nampifandoniny sy nampifaninanana reo olona reo de nanjary mpifahavalo ary dia am'izao andro antsika izao de zao lasa toe-tsaina iainana n'ity tany ity moa zany
tsy eto Madagasikara ihany io fa maneran-tany ny fifaninanana ary tsy fifaninanana tsara fa fifaninanana amin'ny ratsy ara indraindray. Fifaninanana amin'ny ataontsika hoe zavatra tsy mahasoa. Ary nanay ara reo ataontsika hoe mpanolontsaina amin'ireo izay ilain'ny olona sy tian'ny olona bienon'ny olona sy be mpanaraka ao anatin'ireny tambajotra ireny de zao ireo zay mpivaofy, ireo zay mpampirisika fifandonana, ireo mpampirisika ataontsika hoe fifaninanana sy fifandrafina mihitsy ary. Ny antony de satria efa mpanotarotra ny olona de ao anatin'ny olona lay faharatsiana ary ao anatin'ny fiarahamonina le faharatsiana lay asan'ny maizina satria tsy tokony adroana fa midika ny teny hoe satana de adversaire. De zao tsofon'lay fiarahamonina lay fanahiny lay fiarahamonina lay fifankalana de manjary lasa mpifanandrina daholo ny olona anatin'ny fiarahamonina. Hany ka na olona tsy miady aza eny an-dalana de toy ny mpifanandrina. Olona miara fanindry an-dalana, olona sendra mifankahita tsy fankafantatra akory fa sendra mifandona kely dia mifampifandravandra toy ny mpifanandrina. Toy ny mpifanandrina ny moto sy ny fiarakodia, toy ny mpifanandrina ny taxi sy ny taxi be, toy ny mpifanandrina ny camion sy ny autobus, toy ny mpifanandrina ny mpivarotra eny amoron-dalana sy ny mpandeha eny amin'ny trottoir, toy ny mpifanandrina ny mpivarotra eny amin'ny pavillon sy ny mpivarotra eny amoron-dalana, toy ny mpifanandrina ny mpivavaka samy mpivavaka, toy lasa mandeha ho azy mihitsy amin'izao ainantsika izao eran-tany ny hoe mpifanandrina. De hoy ny tompo manao hoe hany ka miainga amin'izay ny vavaka angatahanareo. Tsy vavaka miainga amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy mivavaka miainga amin'ny hoe inon'Andriamanitra ny mahasoa ny hafa, inona mahasoa ny tenako, inona ny mahasoa ny fiangonana, inona ny mahasoa ny mpiarabelona amiko. Fa izao omeo ary Andriamanitra mba hatongahy tsy ho resin-dranona. Omeo ary Andriamanitra fa za tsy teo ambany no ranona. Omeo ary Andriamanitra mba ataovy an'izao Andriamanitra fa za dia teo ambony no ranona. Tsy hoe diso akory ny hoe ambony noho ny hafa. Tsy hoe diso akory ny hoe tsara noho ny hafa. Fa izao ny foto-kevitra fiheverana ny tena teo ho tsara noho ny hafa. Zay no mahatonga ny Jakoba eto miteny manao hoe tandremo tsara manitretena eo anatrehan'ny tompo dia nandratra anareo izy. Zay ny voalohany asehon'i Jakoba hoe tsy mivaly ny vavaka rehefa vavaka miainga amin'ny filana maha olombelona fotsiny, fa tsy vavaka miainga amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiarabelona. Fa ny faharoa lehibe zay mananantsika azy de ny tapany fahaefatra, andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahafolo ny hoe aza misakaiza amin'izao tontolo izao. Aza misakaiza amin'izao tontolo izao. Raha adika ilay teny grika hoe sakaiza de tena mitovy dika amin'ilay mihitsy hoe amity amin'ny teny frantsay. Zany hoe milaza tena fifanakalozana mihitsy, milaza fiombonam-piainana mihitsy ara zay ny teny hoe sakaiza. Jakoba zany eto mpampitandrina manao hoe tsy hoe tsy mivaly fotsiny vavakareo inge, tsy heviny ny vavakareo. Nareo kristianina nefa ny sakaizanareo izao tontolo izao. Zany hoe sady tia an'Andriamanitra ianareo no tia an'izao tontolo izao. Tsy mety zany ho Jakoba. Fa na tianareo Andriamanitra de ho aranareo izao tontolo izao, na izao tontolo izao tianareo de ho aranareo Andriamanitra. Aza misakaiza amin'izao tontolo izao fa fandrafinan'Andriamanitra zany. Inona moa lay hoe toe-panahy ny fisakaizana n'izao tontolo izao? Ny fisakaizana amin'izao tontolo izao fiainana miaraka amin'izao tontolo izao zany dia sotoavina hafa mihitsy ireo. Amin'ny Jakoba de karazany roa ihany ny olona eto ambonin'ny tany. De na ny voalohany dia ny zanak'Andriamanitra, ny faharoa zanak'izao tontolo izao. Ireo sokajy anankiroa de zao amin'ny Jakoba dia samy manana ny valeur voiziny. Samy manana ny valeur voiziny izy. Samy miasa ireo andavanandro, samy miasa ireo, samy mamely teny. Fa izao ny hery manosika ny mpino hiasa izay zanak'Andriamanitra de izao hery ny finoana, hery ny fitiavana, hery ny fahatserovana fa hoe io asa atao koa de asan'Andriamanitra, io asa atao koa de asa ataon'Andriamanitra mahavelona. Fa ho an'ny zanak'izao tontolo izao de izao samy asa ihany izy, fa io asa io amin'ny zanak'izao tontolo izao de izao asa zay
ateraky ny fiezahana fotsiny io, asa zay fanompona ny teny io, asa zay natao zay azona vola fotsiny io, ka na inona de zao atao zay aza volavola amin'io, na andeha amy tsy fahamarinana aza, na andeha amy tsy fetezan-javatra de zao rezultat mila vola, mila mahomby amty volany ilaiko, fisondrotana ny ilaiko. Sotoavina samy hafa mihitsy, tsy amy lafiny asa ihany fa amy lafiny hoe antom-pisiam-piainana mihitsy. Dia hoy Jakoba manao hoe tandremo aza misakaiza am'izao tontolo zao. Fa ny fisakaizana am'izao tontolo zao de zao fanoherana an'Andriamanitra. Raha miteny izy amin'ny andininy fa-5 manao hoe ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina, fa ny fanahy izay nampitoerina tao anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manindy teny. Rehefa miaina ny fiainana kristianina isika, tsy mpisakaiza am'izao tontolo zao, dia ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra ny marimarina kokoa no mahatonga antsika afaka miaina ny fiainana kristianina ka tsy irakiraky zao tontolo zao, tsy andevoziny zao tontolo zao. Satria am'izao taona farany zao moa zany zao efa akaiky ny krismasy. Ny protestanta aloha ataontsika fanamarina kely fa ny protestanta de mampiasa ny teny hoe krismasy mandrakariva, satria ny protestanta dia nanaraka ny tradition anglisy de nampiasa ny teny hoe krismasy. Ny hafatsika katolika kosa nanaraka ny tradition frantsay de nampiasa ny teny hoe noely mandrakariva. Noho zany ny fitenin'ny protestanta de krismasy, tahak'izany koa ny hoe protestanta de nampiasa ny teny hoe paska, fa ny hafatsika katolika kosa nampiasa ny teny hoe paka. Dia ny protestanta nampiasa ny teny hoe pentekosta, fa ny hafatsika katolika kosa nampiasa ny teny hoe pentekoty. Tsy hoe fifaninanana zany sanatriany vava, tsy zay loatra. Tsy mampaninona na paska io na paska na krismasy io na noely, tsy maninona fa iray ihany. Fa tsara fotsiny ahafantaranao ny tantara. Tsara fotsiny ahafantarantsika hoe avy aiza, inona ny dikan'izao, mba hitiavanao zay le anao hary hajanao ny hafa. Rehefa fantatrao ny dikany de zao hainao ny manaja an'ny hafa ary hainao ny midiny anao. Rehefa fantatrao no iviny, ary dia zay fotsiny ihany satria io ohatry zany ihany na ny fanononana ny fantatsika moa fa ny reny soratra ao anatin'ny teny ao anatin'ny alfabeta malagasy dia nanaraka ny fanononana anglisy. Nanaraka ny fanononana ny reny soratra dia nanaraka ny fanononana anglisy tamin'ny taona 1380. Rehefa nametrahana fanontaniana dama hoe ahoana ny anonana ny anamboarana ny alfabeta malagasy, de tsotra be ny teny dama, satria dama nanana frantsay nanolotsaina azy teo akaiky teo, antsoina hoe Robin, ary nanana anglisy zay niaraka taminy teo, Jones, Jonesford, Jones Lava, ry Freeman, ry James Cameron teo akaiky iny teo. Dia ora-dama manao hoe aoka ny fanononana ny zanatsoratra, rehefa I de I ary rehefa A de A, rehefa E de E, fa sy tahaka ny anareo anglisy manao hoe A soratra eo nefa E mivakiny, na I soratra eo nefa tsy I mivakiny fa I. Fa zao aoka ny teny malagasy ny zanatsoratra rehefa E de E de rehefa A de A, fa tsy hoe A de vakina O indraindray na A de vakina E indraindray, satria mitovitovy amin'ny prononciation, mitovitovy amin'ny fanonona teny frantsay, satria nisy any Robin teo akaiky ny ratany. Fa ny reny soratra kosa de nampanirahana, nampanarahina ny fanononana anglisy, tahaka ny hoe ki, H, zay no mahatonga ny hoe mahatonga antsika protestanta nanonana hoe FJKM fa tsy nanao hoe FJKM, satria ny ka de nanaraka ny prononciation frantsay taty aoriana tamin'ny andro ny fanjanahantany, fa ny FJKM kosa nanao hoe estiki, satria nampanarahina ny fanononana anglisy zay talohany dina ny fanjanahantany. Io zany tsy hoe inona ny diso na inona ny marina, fa matoa ny FJKM nanao zay dia te hiverina ny doha rano fotsiny izy, tsy hanavahana andrakoto na randry zany na hanavahana n'aiza na iza, fa entina hampahafantarana fotsiny hoe zao na izao.
Atosika anaty fonteny zay la zany manao hoe am'izao farany taona izao akaiky ny krismasy zao de zao mirona makany amin'ny famparana fanaranam-pony olo efa be de be ny manao programa amarana ny taona ary amarana ny taona tsy ratsy akory ny famaranana ny taona ao anatin'ny fifaliana sy ny zavatra tahaka izany fa izao aoka tsy ny fitadiavam-pilana no amarananao ny taonanao fa aoka ny fifaliana noho ny fitantanan'Andriamanitra. Aoka tsy ny fizakaizana am'izao tontolo zao no ibaiko ny famarananao ny taona. Tsy maninona mifarana amin'ny taona ny fifaliana, ahoana moa tsy hifaly, nga ny baiboly miteny aza mifaly, mifaly io izy. Fa rehefa mifaly kosa anao de zao aoka ho fifaliana, tsy fifaliana ateraky ny fisakaizana am'izao tontolo zao, fa fifaliana ateraky ny fiombonana amin'Andriamanitra. Avako sata misy atsika zany de zao satany zanak'Andriamanitra. Satany zanak'Andriamanitra, satany fahatokina fa Andriamanitra mitantana atsika. Andriamanitra manondrotra atsika. Andriamanitra mahafantatra zay mahasambatra atsika. Andriamanitra tia atsika. Ary itsika miasa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Itsika mizara noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Afako tompony ampahirenao ary ampatanjaka ny finoanao. Atokanao atsiary fa zanak'Andriamanitra ianao. Itoeran'ny fanahin'Andriamanitra fa tsy fahavalon'Andriamanitra na zanak'izao tontolo izao. Ivavaka sika. Tompo misaotranao zay. Any amin'ity alakamisy sambatra omenao anay ity. Fotoana zay itomanao anay handin-tena mampino anay. Indraindray ny fanahiny zao tontolo zao nibaiko koa ny fitondrantenanay ka manjary tsy miavaka amin'ny mahazanakao anay zay. Tompo dia ataovy renay mandrakariva mipitiky ny fanahinao aty anatinay. Hanananay fanetredena. Hanananay fitiavana amin'ny mpiarabelona. Ary indrindra raha ahafantaranay ny dikan'ny fiainanay. Ahafantaranay izay zavatra ilainay sy izay mahasoanay. Tompo, amindreo fo zahay. Tahio ny tontolo andronay anio. Ny tontolo andro ahatserovanay ny mahazanakao anay. Ataovy tia anao Andriamanitra hatrany zahay. Araka ny teninao hoe ny fisakaizana amin'izao tontolo zao dia fandrafinanao. Dia amboary ny fiainanay mba ho fiainan'ny zanakao Andriamanitra. Jereo ireo marary tompo amin'izao akatoko ny krismasy zao sy trano. Jereo ireo manana olana. Jereo ireo manana ady am-panahy. Jerevy tompo satria be indrafo ianao. Dia omeo any koa ny fahalala-tanana hizara amin'izao taona madiva ifaranay zao. Dia tahio ny isan'andronay, tahio ny tontolo andronay Jesosy. Eo ambany fahasoavana. Amen.